Miarahaba tompoko dia mbola mitohatra ny orana amin'ny faritry ny avoatany sy ny ilany andrefany Madagasikara iny ary mety ho arahina tafiditra izany indraindray amin'ny faritra sasany raha ny ilany atsinanana kosa dia omaina ny andro raha andrapitsy maraina ary dia homalimalika ny andro ny any amin'iny morontsiraky Sofia iny ny faritry Boeny torak'izany ihany koa ny morontsiraky Melaky sy Menabe ary ny morontsiraka Atsimo andrefana fa sisan'izay dia ibalika be ny masoandro na ifandidy amin'ny rahona izany raha ho an'ny hariva kosa indray dia ilatsaka ny orana tandrifin-drahona mety araha-kotrika amin'ny ilany andrefany Madagasikara ray manontolo iny torak'izany ihany koa ny faritry ny avoatany ny any Anosy sy Androy ary Atsimo atsinanana ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisy tsy misy fiovana firy ny maripana ny tombatombanana ho an'ny rapitso ny ambandritra ato amin'ny faritry ny avoatany dia eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 degré celsius ny maripana ambony indrindra kosa indray dia hitantsika ny amin'ny manodidina ny Antsohiany ihany 13 degré celsius ary ho an'ny faritry ny avoatany dia eo amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 degré celsius toizantsika amin'ny mety toetry ny andro ho andreo tanan-dehibe sy nosy manodidina antsika izany ilatsaka ny orana ny any a Paris sy Johannesburg fa aka-endrika tandrifin-drahona zany ny any Nairobi sy Bangkok ary ifandimby ny rahona sy ny masoandro any a Milan dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any a Comore fa ibalika be ny masoandro ny any a Seychelles sy La Réunion ary azorana tandrifin-drahona kosa ny any a Maurice dia toizay ny meteo antsika amin'ny fiteny malagasy ankasitrahana feny ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany fandarana dia loma tompoko.